zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha lasa dia tsy misy famelan-kely. Fotodrantsy saosy ianao androany. Alleluia.
tsara manana fotofoto fa izay foto Salam fa fito amby efapolo amby zato andriny fahatelo nanosy trano. Salam fa fito amby efapolo amby zato andriny fahatelo. Salam fa fito amby efapolo amby zato andriny fahatelo. Manasitra manotoritory fo izy ary mameno feriny izy ireo. Alleluia. Alleluia. Efa nositran'i Jesosy mijamba sy malemy, ary io afaka manasitrana anao ihany koa izy. Ia. Faharoa amby roapolo, fa hanao an'izay mahita azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Nositrano izy rehetra. Rehefa manatona an Jesosy ny olona. Oui, hira anankiray hoe. Amin'ity drenitokako ity zay dia afaka fitarihan'ny mpampianatra anay dia somary novaina kely ny hiranay. Dia mangataka fiara-miasa dia kokoa aminareo zay a. Mba ahafahanay tena anao afao ho an'Andriamanitra amin'ny tean'ity. Mety hitanareo hoe ohatrohatran'izao zay hoe tanora mety fa ny olona rehetra samy manana ny fahalemena. Ny olona rehetra koa efa samy manana ny point fortiny. Kanefa ny amin'ny tean'ity zay a vonona ny aminay rehetra ho an'Andriamanitra. Mialohan'izany nefa dia misy zavatra kely raha antsika manao vetivetika.
samana hoe raha toka faly anao manaova aleloha dia nareo manao hoe aleloha ao a ao ny andramana raha toka faly anao manaova aleloha raha toka faly anao manaova aleloha raha toka faly anao raha toka faly anao raha toka faly anao manaova aleloha ia falinazonao kely dia meko azy no fitenenana alleluia ny noely atao nosy be moa zany dia natao hoe noely ny noely firaisakiny dia atao aloha malagasy dia ny tena nanao hoe ny firaisakina noely androla ampiny ihany koa zany manao hoe ny akanga maro tsy vakiny devoly alleluia tsy ataotsika hanina izy fa hoe devoly alleluia zavatra mampiavaka atsika jesosy mamonjy dia ny firaisakina alleluia oka isika kristianina mba samy tany zany ny firana jesosy mamonjy dia miteny hoe tsy misy firaisan-tsaina toy ny eo amin'ny tompo ny olona miray saina dia ny olona manana firaisana dia sady miray saina miray fo miray hevitra raha miray saintsika dia tsisy favalo ajanona eto amin'ny fiangonatsika alleluia raha tiatsika jesosy mamonjy ny ahita fivoazam-panahy ataon'andriamanitra eto amin'ity madagasikara atsika ty dia mila manana firaisan-tsaina isika dia ny devoly mitady andrava izany satria ny devoly dia tsy faly amin'olona miraisay zany ao no manao tsinotsinona zany nefa hoy izao amintsika raha miraisaina isika dia ombatsika andriamanitra dia le hina ataonay moa zany dia hoe santaty noavy dia manasatsika rehetra mba tsika fotoana zany omaky firaisan-tsainatsika dia tsangatsika fo zany zany ira efa nandefa amin'ny hoe zany eny andininy dia misy miteny hoe resy tanana ny eo akaikinao dia ifandray tanantsika
ampovoanydreko dia ro ampovoanydreo marahatsika raika atsika fiangonana zany dia manao faleloha be ho any jesosy aleloia rehefa nanatsy rehefa eo amin'ny isana diriko hoe raisitana manao akaikinao dia mandray ianao omaky ho firaisatsika
Zazavavy hitanao zay mitsoreto vonina iady zay satria Andriamanitra mihitsy nampianatra ny tanana iady dia iady zay vonina iady amin'ny devony iady amin'ny fakapanahy andresan'ny zany rehetrarehetra zany ka manana tsi-pikavarahana avy amin'Andriamanitra izay ka ho alefanay zany hamelezanay ny devony.
andehanao aho itsito anao maso ka hitarika anao aho Sosoatoko voalohany andiny ny fahadimy tsisy olona zany oloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahako nombako ao Mosesy no anombako anao koa tsy andao anao aho na afoy anao Teotorinao miantoko fa raika amin'ny telopolo andino ny fahaenina mahereza sy matanja aza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy Genesis faharoapolo andino fahadimy ambin'ny folo arivo izao mombanao ka hiara-nao izay lalakalehanao rehetra ara-mody anao indray amin'ity tany ity fa tsy andao anao aho manampanao izay voalazako taminao Inona toerana misy anao? Inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao?
mba ho araka ny fahasoavana ahatony teny fikasana ho an'ny tananaka rehetra tsy ho amin'izay amin'ny lalàna ihany fa amin'ny finoanany abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo fahafahasaovana namonjenanareo tamin'ny finoana ary tsy avaminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Titus fatelo andiny fadimy ka hatramin'ny fafito dia tsy avy tamin'ny asan'ny famarinana izay nataontsika fa araka ny famiraboana kosa ny namonjeny antsika mba ho hamakiana ny fahasoavana isika araka ny fahantenan'ny fiaina mandrakizay. Fantaro fa no fahasoavany dia voavonjy isika.
tsy miova izy